ny tena fiainan-dra malagasy. Misa sandy mpivady monina etsy be kiraro isotry manao izay ho afany mba hialana amin'ny fahantrana. Izy ireo indray no mitantara amintsika ny fiainany eto amin'ny tena fiainan-dra malagasy. Ny anarako dia Sandy Manambady aho. Zanako dia 4, 3 lahy dia vavy tokana. Mipetraka Andramanala Isotry. Any anarako misy any anarako. Za zao 1983 mandeha 32 ans dia vadiko 20 taona. Mandrandrana sy manasa lamba moa no asan'ny Sandy ary Misa kosa maçon. Ny asako mandrandrana fa rehefa misy karama manasa lamba dia manao ihany. Za zao maçon zao tena asako. Tsisy asa mihitsy zany zay zany presque mahita asa zay zany fa tsy miasa tsy maharitra lesy. Ny karama tsy milaza sakafo tao. I Misa moa no aviany be kiraro ary iray tanàna aminy eo avokoa ireo fianakaviany. Kanefa toa tsy afaka manao ilay hoe trano tsy misy avaratra fa samy miaina ao anaty fahantrana lalina avokoa izy ireo. Mampatonga ana mipetsaka aty dia za manara-bady. Ny trano ty any rafozako dia tsy manofy izay. Fianakaviana daholo rehetrarehetra io. Samy misahirana ilay, samy misahirana daholo. Manao miady rehetra. Olona koa sahirana dia tsisy mihitsy ny afaka aty. Mifomarainy Misa mivady manao izay azo atao rehetra mba ahitana vola atao sakafo. Tsy mora ny fiainana kanefa tsy kivy fa samy manao izay ho afany izy roa mba hinanana ireo ankizy. Za vao foa maraina amin'ny 5 dia efa mandeha mitaona rano aloha, mitaona ranon'olona. Dia avy eo za koa vao misy karama manasa dia manasa any amin'ny bassin. Rehefa hoe tsisy karama manasa ka misy mandrandrana dia mandrandrana. Rehefa tsisy mandrandrana dia mitaditady karama sorisoriny any an-trano. Moa zany ny tontolo androko zany dia manampy any vady io raha vao mitaona rano izy. Dia izy manasa lamba ohatrizao reny dia za mba mitaizataiza manaranara maso. Rehefa misy miantso mitaona entan'olona dia mandeha. Ao an'ilay mitarika posy mihitsy raha ohatra hoe misy manatitra entana any Fasankarana any dia afaka manao an'ilay mihitsy any zay raha vao hoe aka balle ary amadinao sary. Dia maka an'ilay any dia aterina any amin'ny Fasankarana fa tsy izay tsy manao an'ilay tarika posy tena io, tarika posy mihitsy. Efa tao mahazatra azy ireo ilay hoe ny hariva ihany misakafo fa ny tontolo andro tsy mihinana. Ny ao an-tokantrano rahateo zara raha mba misy fanaka ka tsy afaka akory ny hanao ilay hoe rehefa tsy misy hohanina na sanatrian'izany marary dia ny entana no amidy. Mafy aloha ilay izy satria rehefa misy karama dia mihinana ara-dalàna ianao fa rehefa tsisy karama dia samy manjo fotsiny tsisy injaiko isakarivo. Maraina misotro dite dia tsisy ninona izay hita amin'ny atoandro dia tsy maintsy atao vary hariva. Dia anana foana aloha indraindray. Rehefa ilay mba hoe metimety iny ny karama fa mba mihinan-kinana hena kely. Zao hitanao zao. Vilany aloha dia vilia dia tsy re hitanao re. Zavatra tsy dia misy hoe valera betsaka. Mba maniry moa i Misa ny hamoaka ireo ankohonany amin'izao fahantrana izao fa saingy toa mbola lavitra ezaka ny lalana ahafahany manatanteraka izany. Faniriana moa zany dia tena betsaka mihitsy ny faniriana. Tsy hoe izay mba te hiova mihitsy ny fiarom-piainana hitanareo zao. Te hitony tena hoe trano malaladalaka mba misy entana ao an-trano, ny ankizy mba mianatra, izay mba misy asa. Izay mba faniriana. Raha ohatra hoe fanatanterahana moa zany dia miankina ny asa ihany hoe tsy afaka hanao inona ianao rehefa tsisy natao. Dia afaka atao nge be da be. Afaka mivaribaritra ianao, afaka betsaka mihitsy ny azo atao amin'ny fahafahana tsisy.
dia mijery fotsiny misy ny fond afaka mivarotra ohatrany hoe mivarotra lamba ohatra, mivarotra postisy, afaka mivarotra telefôna, afaka manao hotelitely kely eo amin'ny lalanao. Tena mafy loatra ny fiainana eto Madagasikara ka mahatsiaro tena tahaka ny valala voatango ireo malagasy, tsy tanana andrangotra, tsy tongotra itsipaka fa dia manaraka ny onjan'ny fiainana eny. Ny tena fiainan-dra malagasy.